Sabotsy fahenina amby roapolo ny volana septambra taona roapolo amby roa arivo miara-patompo plasy tompoko vavy ary manasa antsika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ireo lohatenim-baovao no ndeha hanovoantsika izany. Mikasa ny Amerina amin'ny laoniny nizotra 3 isan-kerinandro mampitohy any Antananarivo sy Paris ny Air France manomboka amin'ny 9 oktobra ho avy izao raha toa ka mahazo ny fahazon-dalana amin'ny fitondrana malagasy. Sidina manokana 4 isan'andro fampodiana teratany Frantsay tavela teto Madagasikara sy ny malagasy tavela any Frantsa kosa no many ny Air France sy ny Air Madagasikara amin'ity volana oktobra ity. Mbola betsaka ny vehivavy malagasy matahotra ka miafina ny vadiny amin'ny fampiasana ny fanafody hanaovany ny fandrindram-piterahana ho italeny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny ampiakarana ho 500 isan-jato ny tahan'ny vehivavy malagasy mampiasa ny fandrindram-piterahana izay 750 isan-jato amin'izao no tanjon'ny Madagasikara ho ny ministera ny fahasalamana amin'izao andro maneran-tany ny fandrindram-piterahana izao. Olona roa no maty ary olona manodidina ny 530 sy 900 no tsy manan-kelofana hatramin'izao vokatry ny hain-trano tao amin'ny commune Ambohitsara Est, distrikt'ny Mananjary ny alakamisy 17 septambra lasa teo. Tsy mbola misy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tonga tany an-toerana 10 andro tao aoriana ivonana azo ny iray tanàna manontolo satria tokantrano 13 tafo no indray maikila forehitra tany an-toerana ho nisy olom-bahoaka ny Mananjary. Oentiny valisoantsika kosa raha ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampiso alahady. Dia faly tafahoana aminareo indray any ity sabotsy alina ity andao fantatsika indray ny vinavina ny mety toetry ny andro raha amin'ny rahampiso alahady fa 17 ny volana septambra taona 2024. Mbola hitoetra trano ny zavona Vaovao Marina raha ho any eto Antananarivo noho izany dia saika mbola tsara trano ny andro zany ibalika tanteraka ny masoandro raha ho amin'ny rahampiso tontolo ny andro. Andao rozerentsika antsara raha mahakasika an'izay toetry ny andro izay raha ny eto Antananarivo sy fianarantso. Araka le nambaraka teo dia hitoetra trano ny teo ny zavona ibalika tanteraka zany ny masoandro raha ho any eto Antananarivo sy fianarantso. Afaka manao akanjo maivamaivana zany isika raha toa ka mikasa ny ivoaka ny trano. Dia toy izay ara aloha andao fantaritsika kosa raha toa ka ho any NOUS be indray hoe sahala amin'ny ahoana dia tsy dia ahitana fiovana firy mihoatra ny androany satria dia mbola saika hifanjibiasan'ny rahona sy ny masoandro hatrany manodidina ny 13 hatramin'ny 17 degré kosa any maripana voavinavina. Andao zerentsika ny saritany Madagasikara raha ho amin'ny rahampiso maraina dia ho an'ny Sainte Marie any no vinavinaina isy ny erikerika indray raha ho amin'ny rahampiso maraina. Ny ambony kosa nefa dia saika ho tsara avokoa ny andro raha ny tapany maraina. Izay ny maraina ary andao fantasitsika kosa ny tapany hariva hoe sahala amin'ny ahoana izay toetry ny andro izay dia saika ho tsara trano zany ny andro aloha zany mandritry ny tontolo ny andro zany hoe manerina ny NOUS mihitsy raha ho amin'ny rahampiso hariva. Izay ny vinavina ro fa raha ny maripana dia manodidina ny 110 hatramin'ny 17 degré raha toa ka ny eto Antananarivo tsy dia fanalavitra firy an'izay raha ho an'ny fianarantso satria dia manodidina ny 12 hatramin'ny 17 degré ary ny maripana ambony indrindra kosa dia ho an'ny Mahajanga sy Toliara indray dia manodidina ny 13 degré Celsius. Isaoranay indray ary ianao nanaraka indray izay vinavina ny mety toetry ny andro izay ary isaoranay ihany koa ianao tsy nisaraka taminay nandritry ny ity herinandro ity. Mametraka ny mandrapitafy ho amin'ny alatsinainy indray. Veloma tompoko. Iverenantsika raha navetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao. Mikasa ny Amerina amin'ny laoniny nizotra 3 isan-kerinandro mampitohy any Antananarivo sy Paris ny Air France manomboka amin'ny 9 oktobra ho avy izao raha toa ka mahazo ny fahazon-dalana amin'ny fitondrana malagasy. Sidina manokana 4 isan'andro fampodiana teratany Frantsay tavela teto Madagasikara sy ny malagasy tavela any Frantsa kosa no many ny Air France sy ny Air Madagasikara amin'ity volana oktobra ity.
Mbola betsaka ny vehivavy malagasy matahotra ka miafina ny vadiny amin'ny fampiasana ny fanafody hanaovany ny fandrindram-piterahana ho ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana ao amin'ny ministera ny fahasalamana. Ny ampiakarana ho 500 isan-jato ny tahan'ny vehivavy malagasy mampiasa ny fandrindram-piterahana izay 170 amin'izao no tanjon'ny Madagasikara ho ny ministera ny fahasalamana amin'izao andro maneran-tany ny fandrindram-piterahana izao. Olona roa no maty ary olona manodidina ny 530 sy 900 no tsy manan-kelofana hatramin'izao. Vokatry ny hain-trano tao amin'ny commune Ambohitsara Est, distrikt'ny Mananjary ny alakamisy 17 septambra lasa teo. Tsy mbola misy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana tonga tany an-toerana 10 andro tao aoriana ivonana azo ny iray tanàna manontolo satria tokantrano 13 tafo no indray maikila forehitra tany an-toerana ho nisy solombavambahoaka ny Mananjary. Ny vaovao mahakasika ny sidina anabakabavaka vetrany ary no entintsika anokafana ny fampahalalam-baovao. Ny 2 oktobra ho avy izao no iangy eo amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny sidina voalohany amin'ny volana oktobra izay isahana ny fampodiana ireo teratany frantsay izay tavela teto Madagasikara ahiry ireo teratany malagasy izay tavela any Frantsa. Sidina manokana 4 isan-kerinandro moa no iangy eto Antananarivo mandritra io volana oktobra io. Ao aorianany faha 20 ny volana oktobra kosa nefa no mieritreritra merina ireo sidina mahazatra ny kompania Air France ho an'ny sidina mahazatra raha toa ka mahazo ny fahazon-dalana izay anatanterahana izany. Sidina 3 isan-kerinandro no vinavirain'izy ireo tanterahana amin'ny fiverenan'ny zotra io. Fanadihadiny izay entiny mendrika razafilajima. Tsy maintsy manao fitiliana 270 ora mialohan'ny angana ireo mpandeha rehetra andeha amin'ny zotra fampodiana teratany frantsay tavela teto Madagasikara sy ny malagasy tavela any Frantsa amin'ity volana oktobra ity raha ny fampitam-baovao tao amin'ny tranokalany Air France. Ireo mpandeha ihany koa no mamandrika ny hotely hanokana monina azy ary tsy maintsy nahazoana lalana manokana izany. Akoatra ny fitiliana atao 3 andro mialohan'ny fiaingana, tsy maintsy ataon'ny mpandeha rehetra ny fitiliana eo am-pahatongavan'ny sidina raha ny fampitam-baovao hatrany. Aorian'ny 20 oktobra kosa, efa manomana ny fiverenan'ireo sidina mahazatra ny kompania Air France raha toa ka mahazo ny fahazon-dalana anatanteraka izany raha ny vaovao navoakan'izy ireo ihany. Sidina 3 isan-kerinandro no vinavinain'izy ireo iangy amin'izany ka ny andro alatsinainy, alarobia ary sabotsy iangy any Paris amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 1:10 ora sy 5:20 minitra alina. Ny ampison'ireo kosa ny sidina iangy any amin'ny seranam-piaramanidina Ivato amin'ny 2 ora latsaka fahefany sy amin'ny 1:10 ora maraina. Manomboka amin'ny 500 sy 5,000 sy 9 sy 10 tapitrisa ariary eo na 7,70 sy 500 euro ny sidina mandroso fotsiny raha toa ka manodidina ny 1,000 sy 4 sy 4 tapitrisa ariary na 7,70 sy 700 euro ny mandroso sy miverina. Mikasika ny zotra manokany Air Madagasikara mandritra ny volana oktobra kosa dia laza ny fatam-baovao avy amin'ity kompania mpitaterana ity fa ny alatsinainy no miainga ny sidina miainga eto Antananarivo mandalo any Marseille hiazo any Paris. Ny talata kosa no ahatongava ny sidina avy any Paris andalo any Marseille maketo Antananarivo. Ho an'ny zoma ny sidina miainga eto Antananarivo mandeha mivatana makany Paris ary ny sabotsy ny zotra Paris ho eto Antananarivo. Ho an'ny vaovao mahakasika ny fizahan-tany kosa. Ny sehatry ny fizahan-tany no isan'ny tena mampidi-bola hatrany amin'ny 10,000 ny fidiram-bola amin'ny kitapom-bola-panjakana nefa tena mbola tafiditra anatina fahasahiranana tanteraka sady tsy mbola nahitam-baolana ny famerenana azy amin'ny laoniny amin'izao fotoana izay ivoana tsikelikely amin'izao fiboan'izao ho ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany. Tsy misy afa-tsy ny fanatanterana ny fizahan-tany anatiny anefa no vahaolana azo atao ho izy ireo. Ho an'ny Toamasina manokana izay nisy ny fankalazana mofo ho amin'ity androany ity dia nambaran'izy ireo fa ny famoronana asa vaovao entina histonana ny fizahan-tany anatiny no ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Eliderosa. Ny fandraisana ireo mpanao fialan-tsasatra makany amin'ny faritra sy ireo manatanteraka iraka any amin'ny faritra ihany hatreto no ahafahana mampidi-bola sy manavitra ny lesoka amin'ny ampahany ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany raha ny tatitra nataon'izy ireo androany. Tsy mahavita miantoka ny fiodin'ny orinasa tony teo aloha akory nefa ny vola miditra amin'izany ho iatrana ny fanazavana. Nambaran'ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany azy fa na ny karamampiasa tsy mbola vita ny miantoka azy.
Ny fampivelarana ny fizahantany anatiny no vahaolana ho atolotra ho azy ireo raha toa ka mbola tsy misy ny hevitra avy amin'ny fanjakana. Mba ahafahan'ny fizahantany miverina milona dia mieritreritro zany izay ny anao resaka tourisme local, zany hoe ny ponina ao anatin'le faritra mono taritina izahantany mba ahafahan'ny opérateur touristique atsika mivelona. Ary faharoa magnaraka izay koa moa zany ny mpisehatra agnatin'le izy miezaka mampidigna ny tarifa mba ahafahan'ny sarababem-bahoaka misitraka an'izany tolotra ara-pizahantany zany. Ka amin'izay fotoagna zay zany mifamonjy ny mpanjifa sy ny mpanao tolotra ara-pizahantany mba hisian'ny fiverenan'ny fizahantany. Efa misy moa amin'izao fotoana izao ny Toamasina manokana ny fikarohana asa vaovao ho an'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany sy anasa ireo. Ao ny mamorona fitadiavana amin'ny alalana taxi bisikileta, ny fanampiana tosika ireo tojo fahasahiranana ny loha laharana ho ny solombavam-bahoaka ny Toamasina. Donc zay zavatra zay zany mila mipetraka ary ny vahoaka ny Toamasina zany dia mila mahafantatra an'izay ihany koa. Ary zay zany mampirisika ny orinasa jiaby Tamatavy eto mba anosika ny sehatra fizahantany anatiny ato, satria raha vao ny mpiasan'ny orinasa lasa mpizahantany ato anatiny, dikazany izy maka guide touristique, mandeha amin'ny hôtel, mandeha amin'ny restaurant sy ny sisa manodidina ny Tamatavy dia miroborobo Tamatavy. Tsika tsy voatery hiandry foagna hoe misokatra RN2 vao andeha. Tsika tsy andry fotsiny hoe misokatra ligne Tamatavy Réunion zay vao mandeha. Fa tsika ato agnatiny ihany koa dia mila miova kely ny fizaharantsika mikonsome zavatra. Tonga nanatrika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahantany androany io tany Toamasina moa ireo solotena ny orinasa mpisehatra amin'ny fizahantany niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony tao an-toerana. Fa iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fitaterana an-tanety. Vitsy ireo mpandeha izay mihazo ny ilany avaratry ny NOUS tonga teny amin'ny fiantsona ny taxi brosy teny Andotapenaka tamin'ny androandroany izay andro voalohany niverena ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Andaniana 3 andro tokoa matsy raha nambaran'ireo mpamily ny mihazo ny faritry Savasidiana no ny varatsy ny lalana mirefy 700 kilometatra miala eo Ambondromamy hiazo ny antsiranana moa no nambaran'ireo mpamily ireo fa tena ratsy ho any izay lalana fitaterana izay. Mendrika Razafindratsima eo amin'ny sarin'ny Lanto Rasamilson. Tsy maintsy manana ny dika mitovy amin'ny karapanondro ary laharana finday ireo mpandeha ampitaona vao afaka miainga eny amin'ny tobim-piatsonana raha ny fipetranapetraka eny Andotapenaka ho an'ny fiverenana zotra pitaterana amin'ny lalam-pirenena fahaenina androany. Za mipetraka tao Sirabe fa mandala tietentsika koa mandeha nanao test dia natao photocopie carte d'identité. Mandalo toerana 10 ny taxi brosy misahana ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahaenina dia Ambanja mandeha amin'ny sarandalana 9 ariary, Ambilibe 5,9 ariary, Antsohi 4 ariary, Bealanana 5,9 ariary, Befandrina 10 ariary, Diego 7 ariary, Mampikony 3 ariary, Mandritsara 9 ariary ary Port Berger 10,3 ariary. Raha ny isa azo avy amin'ny tompony andraikitry ny tobim-piatsonana Andotapenaka, miisa 80 ireo fiara-pitatitra mpandeha hiazo ny lalam-pirenena fahaenina. Manodidina ny 20 isaky ny fiara ireo mpandeha ianga amin'izany. Raha ataony kajy, mitotaly 350 ireo mpandeha iomana ny tobim-piatsonana ianga isan'andro. Tsy mbola nisy ny fiara nahafen'ny mpandeha hiazo ny lalam-pirenena fahaenina nefa hatramin'ny 120 ratoandro teo. Amin'ny androany aloha mbola vitsivitsy ny tôbila, mbola tsisy ny ainga aloha zao mena vatatra vaovao anomboka rehefa aveo. Pour y voler ça, on l'a changement, participation, il faut la loi ni départ, il faut la loi, PDP, il faut la mettre à l'amlise. Quel si ça mettait en nalio si ça là, ça va être. Nampitarena ireo mpamily koa ny aratsy ny lalam-pirenena fahaenina iny. Andanina fotoana avy teloeny mihitsy aza vao tonga ny faritry Savasidiana hoy izy ireo. Manomboka ao Ambondromamy patonga ny Diego tena ratsy ny lalana. Mijaly mihitsy izay mpamily mipotsimba ny tomobile tokony mba hijerena fanjakana zany le lalana. Zay zao mampijaly anay. Raha Diego zany zao miala eto Antananarivo ianao 3 andro ianao vao tonga. Raha tsara ny lalana 24 heures. Lalana aloha zao mbola vao mahana avao dia sady sarotsarotra
Rain 4 zany tsara fa ny rain 6 no ratsiratsy. Androany moa no niverina ny asa voalohany ny zotra pitaterana miazo ny lalam-pirenena fahaenina taorian'ny enim-bolana ny siny ny fihibohany. Fa fiara folo efa tsy miasa intsony fa maty no nesorina teny amin'ny sisiny arabe hatramin'ny androany ary nogiazana eny Anosipatrana raha ny fanadihadiana natao tany amin'ny komina Antananarivo renivohitra no nena fampitandremana hatrany amin'ny 7 ora moa tompo fiara manoloana ny nanagiazana ireo fiara ireo andoavana hatrany amin'ny 5 alina ariary kosa nefa tsy andanin'izay ny fangatahana fahazondalana metraka fiara amin'ny lalana mbola voarara ihany koa ara ny manakasokasy manatsatoka izay mamaritra ny toeram-piantsonana fiara eny amin'ny sisiny arabe eny efa niasa tamin'ireo fanisorana ireo tsatoby moa ny komina tao anatiny 3 herinandro. Ireo fiara maty izay mipetraka ela ary mibody toeram-piantsonana no avy hatrany dia batainy komina Antananarivo renivohitra amina toerana hipetrahany amin'izao. Niainga tao amin'ny boriboritany voalohany, boriboritany faharoa ary ny boriboritany fahatelo ny fanesorana ireo fiara mba-andalana ireo. Ny alohany nanesorana ny fiara nefa efa nisy ny fampitandremana natao ho ny komina Antananarivo renivohitra. Parking dia natao an'ny fiara mandeha ihany koa. Dia miresaka parking tsika. Ny parking zany satria natao an'ny fiara mandeha le izy dia tsy petrahana fahatany fa tsy maintsy mihitsy ny fahazoan-dalana ahafahanao mampiasa ny parking io. Dia izay fahazoan-dalana zay dia ty amin'ny direction transport no angatana an'izay miala ariary isam-bolana zany ny sarany ahafahazoana azy. Ny ankabeazan'ny epavy dia tsy manana fahazoan-dalana le olona mametraka azy amin'ilay toerana eo. Mazava ho azy moa zany satria natokana ho an'ny fiara mandeha ny parking réservé ny fahazoan-dalana ho an'ny parking zany. Zany hoe rehefa tonga zany ny olona anankiray mangataka fahazoan-dalana ametraka fiara amina parking anankiray dia d'abord aloha zany izy ampiasainy io parking io ho amin'ny fiarany izay mivoaka sy miditra eo. Dia izay mahatonga an'le hoe tsy azo volena plomb io toerana io fa panneau mobile. Zany hoe panneau izay misy ny référence ny autorisation azo ny avy aty amin'ny CIA efa misy norme any anatin'le arrêté izay omena anazy hoe zao ny norme ana plomb omeny CIA dia izay no ataony dia apetrany eo. Tsy misy olona tokony hibahana toeram-piantsonana intsony amin'izao raha ny fanamafisana izay nataony talen'ny fitateran'ny komina Antananarivo renivohitra io. Azony rehetra ampiasaina noho izany raha nolazainy ny toeram-piantsonana rehetra rehefa tsy misy mipetraka. Satria ny antony dia tsotra, le tôbila apetrany ao tôbila velona dia rehefa mandeha ny tôbila iny dia soloany panneau io ka raha ohatra hoe misy olona misy asa atao ohatra ny amin'ilay toerana misy azy eny na misy na mitsangatsangana na misy mission manokana ataony amin'ny asany dia afaka mampiasa ny toerana io fa rehefa tonga le tompony dia miala io olona io satria efa réservé izay maha-réservé azy. Azo ampiasaina tsara mihitsy izay mihitsy na tonga le izy tsy asinan'io resaka plosene io tsony zany ny parking rehetrarehetra na dia réservé ara le izy. Ny antony hoe réservé dia satria izy autorisé mipetraka eo amin'ny fotoana izay ampiasany anazy zany dia izy ny tompony. Fa par contre rehefa tsy eo izy dia mba misy olona afaka mampiasa ny toerana io mba hialana amin'ilay satria fantatritsika tsara fa tsy ampy parking eto Antananarivo zany. Tao anatin'ny 3 herinandro ihany koa izay no efa nanesorana ny fiadiana ny tanàna Antananarivo ireo tsatoby izay mibahana milaza fa toerana tsy azo hitsanonana ny fiantsonana iray. Vahiny ny fandarana l'invité du jour anioalina fahaenina amin'ny 20 ny volana septambra taona 2024 mandritra ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny sivora latsaka fa efa ny alina eto amin'ny Real TV Madagasikara. Andriamatoa Solohery Sarla Hilaire komity foiben'ny MFM eto Madagasikara no sady consultant d'entreprise iresaresaka mahakasika ny olom-pirenena sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny itondra famakafakana ihany koa anasananao ary anaraka izany.
Andriamatoa Soloery Hilaire araka izany novahiny gasikara feno soa ao anatin'ny fandarana l'invité du jour izay hoarantsika ao anatin'ny tapany faharoa izany hoe ao aorian'ny fampahalalam-baovao. Fa hotoizantsika amin'ny vaovaon'ny faritra kosa ny vaovao. Trano miisa 3.20 tafo no kila firehatry ny afo ny alakamisy 17 ny volana septambra lasa teo tokony ho tamin'ny 12 ora tany amin'ny commune Ambohitsara Est tanatin'ny distriktany Mananjary. Olona roa mofo no namony ainy tamin'ny aitrano, olona manodidina ny 530 ihany koa no tsy manan-kelofana hatramin'izao. Nambaran'ireo mponina nanatro maso mofo fa tokatram-behivavy manano-teny iray no ny atomboany avy tamin'izany saingy hatramin'ny androany mbola tsy fantatra ny antony nahatonga ny afo. Hoarantsika ary izay fanadidiny izay. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao sisa ny tanàna izay navelan'ny afo tao Ambohitsara. Tsy misy ipetrahana intsony rehetra bony hatrany amin'ny 530 olona. Herinandro tao aorian'ny famaizana ny tanàna Ambohitsara Mananjary anefa tsy mbola nisy nijery na nanampy ireo trabona tao anatin'ny commune raha ny fitarainana ireo mponina. Moa zany tety fampelataoko hoe tanàna parcelle ray manontolo izy no mainy afo. Zay zany zavatra misy arak'izao hitantsika zao dia araky nambarako teo mbola Madagasikara neto dia mianso ny fitondram-panjakana fohy be ny tegna mpisolom-bavim-bahoaka ny Madagasikara ho fily taty Mananjary mba ho tonga ty Ambohitsara koa mba hanaikitra sy hanesika andreo ratsamangaika toy ny BNGRC mba ho tonga ty Ambohitsara hitondra fanapina fa tena mijaly ny mponina maitragno aty Ambohitsara. Herinandro tao aorian'ny famaizana ihany koa nambaran'ireo trabona fa tsy mbola fantatra ny tena antony nahatonga ny afo na dia efa nisy aza ny fanadiadiana. Tamin'ny fotoanan'io zany andro alakamisy tokony tamin'ny 1 faefany teo dia nisy afo zany tandrefana tamin'ny kaiky tamarivo teo dia nisy olona nizaka hoe tragno may e dia taitra aby zany tagnaty tragno dia nivoaina ma zany varangaragna dia tonga dia efa afo ambony be zany hita. Dia iafo zany nanonga tamin'ny viavy mpitonga tegna zay marivo eo dia sy fantatra hoe afo tavidazana na tomboany na afo aviaza fa dia izy tragno efa iafo efa ambony be zany efa hita. Ankoatry ny olana resaka sakafo any an-toerana moa, olana lehibe ilain'ireo vahoaka ihany koa raha ny fitarainan'izy ireo. Ny sehatry ny fananganana trano sy ny fampidirana ny mpianatra amin'izao fotoana ny taom-pianarana vaovao izao. Izy ireo izay manao antsoavo ny amin'ny ahatongava ny mpitondra fanjakana ambony any an-toerana. Fa isan'ny olana tsy mampandroso ary tsy mampahomby ny seapambolena eto Madagasikara ny tsy fandehanany manam-pahaizana sy ireo mpianatra midiny ny fotony mampiatra ireo izay nianarany tany an-tsekoly amin'ny sehatry ny fambolena hoy ny gobernora ny faritra Analanjorofo. Ny fampirisihana ny tanora hisehatra amin'ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra io anefa no isan'ny paikady izay ahafahana mampivelatra ny vokatra hoy izy. Ho an'ny mananara avaratra moa, ny fanatsarana ny voly-lavanila sy ny jorofo no anifanan'izy ireo mpianatra amin'izao raha toa ka misy ihany koa ny fambolena patsoly izay vokatra ahodina vaovao. Voly vaovao azona menaka avy amin'ny patsoly no vokarina avy amin'ny distrikty ny mananara avaratra aorian'ny fampiofanana ireo mpianatra manam-pahaizana sy liana amin'ny seapambolena ny an-toerana. Raha ny fanazavana azy moa, ravina patsoly maina milanja 100 kilao dia azona menaka manitra 2 litatra. Matratra 2 hetsy ariary eo ny vidiny 1 litatra io. Ny mba ahafahan'ny tanora izay mahazo fiofanana amin'ny toerana tahaka an'izao dia ho jerevan'ny faritra ny azahoany loharano mba famatsim-bola amin'izay taux d'intérêt ambany dia ambany. Zay le esprit d'entrepreneuriat. Tsy andeha hiasa amin'ny fanjakana ihany tsika vao mety mahita azy. Fa zay nahita fiofanana amin'ny toerana karanty zany dia ameo anay ny listra misy fanadiadidiana ataonay dia zay hainy hanamora ny fahazahoana findramam-bola amin'ireo microfinance. Ka zany mijery hoe mety manakory no ahafahana magnampy ny tanora izay tsy anasa nefa ny manana fahaiza manokana amin'ny fambolena amin'ny zavatra vokatry ny tany na mianjanahary atsika aty an-toerana. Efa mahatratratra any amin'ny velaran-tany telehektara no efa rakotra volim-patsoly ao amin'ny distrikty ny Mananara avaratra.
Fako toy ny potika taratasy sy potika kofehy ary plastika no akora izay ampiasain'ny vehivavy sahirana ho fanina ao anatina tetikasa maitso mba entina amokarana fitaovana toy ny rojo na poketra. Vehivavy enina isaky ny fokontany mofo no manaraka ny fampiofanana manodina fako ity mba ahafahana mamorona ho asa ho azy ireo sy mampidi-bola ho azy ireo. Misy ihany koa ny fampahafantarana ny tetikasa ho an'ny lehibe fokontany teto Antananarivo renivohitra izay nataony mpikambana mpiaian'ireo vehivavy ireo. Fanadidina eo amin'ny sarin'ny Daniel Yafa. Vehivavy sahirana ara-pivelomana miisa 270 avy amina fokontany 12 eto Antananarivo renivohitra no efa nanao ireto karazana rojo vita amina taratasy sy poketra vita amina kofehy simby ireto. Raha ny fanazavan'ny mpiay ireto vehivavy ireto dia fako avy amina orinasa no angonon'izy ireo anamboarana karazana asa tanana toy izao. Tanjona ny anampy ireo vehivavy hanana fiarina sy hanana fidiram-bola manokana ho azy ireo raha ny fanazavana. Fanomezana fikarohana asa maitso ho an'ireo vehivavy ireo eny anivon'ny fokontany dia miara-miasa amina orinasa maromaro izahay eo amin'ny 50 izy amin'izao fotoana izao izay manome ny fakony ho an'ireo vehivavy ireo mba hanampiana an'zareo ihany koa hitantana ny fakony eny amin'ny sehampiasandry zareo dia alain'ireo vehivavy ireo ilay izy ary ampiana ry zareo mba hisokajy ary anangana izandray ho lasa fitaovana vaovao ho azo ampiasaina. Fakona orinasa aloha izany izy mazava ho azy toy ny taratasy, ny plastika, ny baoritra sy ny sisa. Hatramin'izao dia mbola saika ireo vahiny no tena liana amin'ireo vokatra fanodina fako ataon'ireo vehivavy sahirana ireo. Ny orinasa vahiny ihany koa no efa manafatra ireo asa tanana amidy any ivelany. Fa ny 150 isanjaton'ny vehivavy malagasy hatramin'izao no mandrindra ny fiterahana eto Madagasikara raha ny antontanisy avy amin'ny fianakaviana sambatra. Ny tsy fahafantarana sy ny tahotra amety ho vokatra tsy ny hafandrindram-piterahana moa no antony tsy rosoan'ny vehivavy malagasy amin'izany raha ny nolazain'izy ireo. Tamin'ny alalana fampahafantarana ireo fomba fandrindrana fianam-pianakaviana no nanamarehana androany ny andro maneran-tany ho an'ny fandrindram-piterahana teto Antananarivo. Fanadihadiana ary izay entiny melika razafandratsima eo amin'ny sarin'ny Lantora Samuelson. Vao 5 taona ity renim-pianakaviana ity izay nisafidy hanao ny fandrindram-piterahana tao aoriany niterahana ny zanany voalohany. 5 taona ety tsy teraka mbola kely zazakely. 7 taona kosa inina ary mananjanaka 3. 7 taona anaky 3 ny sanako. Ndray zao 1 taona dia iray 2 taona dia ndray 7 tsindrona no natao amin'ilay rovana ilay fiterahana. Tsy ampy-atsasaka ny vehivavy malagasy no mandrindra ny fianam-pianakaviana amin'izao ho ny talepanatanteraka ny fianakaviana sambatra. Mbola ambany ny fampiasana ny fandrindrana fiterahana. Raha ny taona 2024 dia ny eo amin'ny 140 ny zaita ny fampiasana fandrindrana fiterahana izay. Ny ezaka lehibe izay napetraky ny ministera fahasalamam-bahoaka moa dia mba ho tody amin'ny hoe 50 ny tany fampiasana 50 isanjato ny tany fampiasana izay eto amintsika. Eo ihany koa nefa ireo olona tia hampiasa nefa noho ny antony maro samihafa dia manakana azy tsy hisitraka an'izany. Ohatra ny fahalavirany toerana ny tobim-pahasalamana ahafahana misitraka, ny tsy fahafahana mahafantatra hoe misy ireo tolotra maro samihafa sahazan'ny tanora, sahazan'ny vehivavy, sahazan'ny lehilahy. Laza ihany koa ny taleny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa betsaka ny iray mpianakaviana no tsy manaiky ny ampiasan'ny vadiny ny fandrindram-pianakaviana. Avy fa andeha ataoko hoe mahavitrika fa mbola miafina ihany an'ry ramose ary io no mahatonga ny olona amin'ilay hoe ny ana dokotera raha le comprimé le hoan'ny isan'andro ohatrany tsy mety satria raha vao hita an-dramose ny angeka bedy mihitsy zay io vehivavy io kitapon'ny finosany ary mety ho reraka ihany hoe raha isa-taona izy hiteraka foana dia reraka amin'ny farany. Ary hitantsika fa rehefa mihoatra ny 4 ny zaza misy mitenzo ho any hoe ny anay ara 5 tsy naninonako eny rea fa izy ity amin'ny sokajiny tsara ihany mba manatona tobim-pahasalamana. Raha ny antontanisa azo taoriany ny fanadihadiana nataony sampana amsahana ny antontanisa vehivavy roa amin'ny 5 ihany no mampiasa ny fandrindram-piterahana eto Madagasikara.
Efapolo-isanjato amin'ireo mandrindra fiterana ireo mampiasa ny fanabeazanaizana moderna. Manomboka amin'ny 20 taona hatramin'ny 7 taona no salanisan'ireo vehivavy mpampiasa izany eto Madagasikara. Androany moa no nankalajana ny andro maneran-tany ny fandrindrana fianam-pianakaviana. Fa ny vaovao mahakasika fikarakarana mariazy kosa no entintsika noizana ny fampahalalam-baovao. Ireo mariazy tokony natao tamin'ny volana martsa hatramin'ny volana aogositra izay fotoana ny iboahana no verina mameno ireo toeram-pilanonana amin'izao fotoana izao. Efa saika feno famandriana vaovao kosa nefa ny daty rehetra ho an'ny volana desambra sy ny fiandohan'ny taona ho avy hoy ireo trano filanonana izay nanaovana fanadihadiana. Tsy mbola mirisika manasa olona marobe anefa ireo fianakaviana no ny fanajana ny amena pasalamana. Daniel afa manomboka amin'ny 5 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny fikarakarana mariazy ho an'ny olona manodidina ny 100 raha nambaran'ireo mpikarakara lanonana. Tsy mbola mirisika manasa olona marobe na fianakaviana rehetra nefa ireo mpanambady no ny fanajana ny amena ara-pahasalamana. Ho an'ireto fianakaviana ny soratra sy nanao mariazy androany ireto tsy mihoatra ny 50 ireo fianakaviana nasaina. Ny organisateur anao elo zao tsy niakatra fa toy amin'ny prix taloha normal ihany nanaovan'ny anay na ny espace na sakafo na ny décoration. Atao amin'ny akapobeany rehetrarehetra zao ohatra ny anay zao satria vitsivitsy ny anay eo amin'ny 50 olona tsy eo amin'ny 40 millions fa 45 eo mavita an'izy rehetra. Mo 50 olona ihany nasaina dia c'est tena olon-dehibe. Ny olon-dehibe moa zany reny no voalolara. Ny olon-dehibe dia c'est tsy afa-miala ny raitam-poan'ny ray aman-dreny sy ny raitam-poan'ny tena. Saika tsy nisy ny famandriana vaovao ho an'ireo trano filanonana fa ireo mariazy tokony natao tamin'ny volana martsa hatramin'ny volana aogositra no mameno ny toerana. Ankoatra ireo dia misy ireo mpivady efa nahavita fanamasinana fa misakafo amina toeram-pilanonana sisa no atao. Misy ihany koa anefa ireo mpanambady atao raharaha ivelany ka mamonjy toeram-pilanonana ny fianakaviana manatrika izany amina fahitalavitra lehibe anaty trano ary miara-mifety avy eo. Fa olona manodidina ny 50 amin'ny 100 isan-taona mahery no mamono tena ary mbola voavitra tonga eny amin'ny hopitaly raha ny fanadihadiana natao. Saika olona sahirana amina adi-tsaina na manana fikorotanana eo amin'ny fiainam-pianakaviana ary tsy mahatsapa fitiavana eo amin'ny manodidina moa ny ankamaroan'ireo izay mamono tena ireo. Ankizy 12 taona mofo kely indrindra amin'ireo mamono tena raha toka tanora hatrany amin'ny 12 hatrany amin'ny 15 taona eo ny ankamaroan'ireo olona mamono tena ireo. 500 mikasa mamono tena tonga eny amin'ny hopitaly nefa maty avokoa. Ao anatin'ny famono tena safidian'ny olona moa ny fitsorahana anaty rano izay tranga miseho tatoato. Lasa tranga mahazatra tatoato amin'ny famonoan-tena ataon'ny olona, ny fanatoana tena mitady, ny fihinanana fanafodom-biby sy ny fihinanana fanafody-be loatra ka miteraka fahafatesana eo no ihany raha ny fanadihadiana natao androany. Eo ihany koa nefa ny fandratrana vatana amin'ny alalana fandronana antsy. Tsy toy ny mahazatra kosa nefa ilay tranga niseho teny Anosato tamina famonoan-tena nataona tovolahy iray niakatra teny amin'ny andrin-jiron'ny Jirama izay mitondra herinaratra matanjaka mahery vaika ny talatalasa teo. Nisy ihany koa aza ny famonoana tena amin'ny filatsahana anaty rano izay matety pitranga eny amin'ny tetezan'ny Tanjombato eny. Raha ny tarehimarika azo ny volana Janoary hatramin'ny volana Jolay tamin'ity taona 2022 ity fotsiny no efa nahatratra 70 ireo olona namono tena tonga teny amin'ny hopitaly notsaboana. Zany efa anketrahana ratsaina tsy mahita irika tsony zany ilay olona hitondrana fiainany dia mahatonga azy hoe maka an'izay fanapahan-kevitra izay. Misy koa nefa ny hoe areti-tsaina ohatra schizophrenie zany hoe indraindray ao amin'ilay tsy tompony tena antsony izy dia amin'iny izy ohatra no mety hoe mandeha amin'izay hoe famonoan-tena izay. Hitantsika koa fa indraindray rehefa mavesatra loatra ny fifandraisan'ny ao anatin'ny tokantrano na fifandraisana any amin'ny asa ohatra dia mahatonga hoe lasa mamoy fo ilay olona dia tonga any amin'izay hoe famonoan-tena izay. Tsara asa avahana kely nefa ny misy ny hoe mamono tena tonga dia mamono tena sy ny hoe
manao ohatry ny hamono tena mba hiatsona vonjy amin'ny hafa zany ahafahan'ny olona hoe manantona azy dia manampy azy samy hafa izay tsy voatery hoe zay mamono tena rehetra zany dia maty fa indraindray miantso vonjy ahafahana hoe mamonjy azy zany dia manala azy ao anatin'izay fieritretana te amin'ny teny izay. Misy amin'ireo manana fianakaviana na havana mamono tena moa no tonga manantona toerana fitsaboana saina mitondra ireo iara ny fikorontanan-tsaina. Izy hoe inona le ratra-po na hoe inona le vesatra be ahitana fanampiana zany hoe thérapie pour des résolutions de problèmes aloha zany satria ao anatin'izay koa mety ohatra hoe misotro toaka be izy io ohatra na mandray zava-mahatonelo izy io ohatra na tonoany olana dia miainga amin'izay aloha avy eo mila jerena inona daholo ny tena fototry le olana azo vahana ve izy azo fanampiana ve dia matetika ary izay miantso ny fianakaviany satria tsy izy rery no miady ao anatiny fa ny fianakaviany koa zany ampandraisana anjara ao anatin'izay fanampiana izay mba ahafahany matsara hoe manandanja izy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviany. Depression aloha zany maka fotoana izay satria tsy zavatra hoe tokana kely teotsika ny resaka ohatra hoe ankizy voadonany hoe ny tsarany olon-tiany ohatra fa tsy izay fotsiny zany fa ambadik'izay misy ratra-po hafa dia izay ratra-po hafa izay zany mila jerena koa hoe manomboka traiza ahafahana manampy azy amin'ny fotoana maharitra. Dia misy anjaton'ireo mpamono tena entina hopitaly no maty raha toa ka avotra sy voatsabo ny akamarony hoy ny mpitsabo tompon'andraikitra amin'ny hopitaly. Ho an'ny taona 724 nahatratra 500 ireo olona namono tena raha toa ka 770 tamin'ny taona 824 ary 450 tamin'ny taona 2024. Fa ho an'ny vaovao ny fahasalamana kosa, olona iray avy any Menabe indray no lavo ny valanaretina coronavirus tamin'ity androany ity, izany hoe tafakatra hatrany amin'ny 720 ireo maty ny coronavirus hatramin'ny volana Mars izay nisiany aretina teto Madagasikara. Fa misy 430 ihany koa androany ireo marary vaovao. Ny varotra Savambo no tena nahitana tranga betsaka indrindra hatrany amin'ny 7 tao anatiny 420 ora raha ny fitarainana izay hanentiny teo anivony fobepibekona misahana ny ady amin'ny coronavirus. Misy marary telo vaovao ihany koa teto Analamanga. Ny ampy 4 ihany koa ireo marary atahorana fahasalamana na ny forme grave. 430 isan'ny tranga vaovao voatily nitondra ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny 720 ora farany izay. Misy 520 kosa ireo sitrana somatsara ary iray no lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Ny forme grave dia ny ampy 4 ary rehefa natao ny tambatrisa zany dia ny 90 ny isan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ankehitriny. 770 ny fitiliana natao 430 no isan'ny tranga vaovao voatily zany hoe raha natao koa ny katsy dia eo amin'ny 5 faingo 450 isanjato ny olona ny fitiliana natao zany ireo olona nitiliana no nahitana ny tsy mikaretina. Ny isan'ny fitiliana PCR tamin'ireo dia 720 ary ny gène expert dia misa 80. Fa ho an'ny zanam-pandaharana fake news real news kosa, karazana dauphin miisa 70 sy 700 indray no hita nitsitsoka tany anaty moron-dranomasina tany Aostralia raha ny vaovao niparitaka tao anaty tambajotran-tserasera Facebook. Nambarany ity vaovao ity moa famonjeny olona hatrany amin'ny 80 mihitsy ireto dauphin ireto nampiverenana azy amin'ny foan-dranomasina. Tao moa no nilaza fa sary fanehoana fotsiny ireto fa tsy tranga tena izy. Misy indray nefa ny manimarina vetran'ny tranga ary milaza fa lojika ny tranga toy izao noho ny fahalotony ranomasina. Katran-tanety sy amoron-drano ireto hitantsika ny sary niparitaka tao anaty tambazotra ireto. Raha ny tranga niaraka tamin'ireto sary niparitaka dia nampilaza fa dauphin hatrany amin'ny 70 sy 700 ireto natsipiny onja nanantona ny tora-pasika ireto. Tao moa ireo mpikirakira Facebook no nilaza avy hatrany vao nahita ny vaovao fa sary efa taloha ireto ny navoaka nakorontanana saina ireto. Misy indray no manambara fa baleine nanotratra toy ity tranga ity tany Aostralia fa tsy dauphin akory. Ireo malagasy sasany aza maneho hevitra milaza fa
ny fahalotoan'ny tontolon-dranomasina no mahatonga izany. Tany Sofia izay isany efa nisehoana tranga toy izao ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Na tratra 820 na neo hevitra raha toa ka 20 ihany koa no nizarany vaovao. Rehefa natao anefa ny fanadihadiana sy ny fahitana ireo vaovao nivoaka avy any ivelany dia fantatra tokoa fa nisy ny tranga saingy tsy dauphin no noentin'ny rano niakatra tamin'ny sisin-dranomasina ny herinandro teo tany Aostralia io fa baleine anjatony. Faiky karaka izany ireto sary niparitaka nanehoana ny tranga mba vaovao tany Aostralia ireto. Mbola faiky ihany koa ny filazana fa dauphin no nientin'ny rano tany Aostralia. Dia iny zanam-pandaharana fake news ary real news koa reto klasy eto Ankoavavy noentina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity sabotsy alina ity. Isaorana itsika rehetra tany atokantrano nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Elion Toteny Andoharany fotsy nanao ny tavolo sy ny tarehy ary ny FNFSN Enilaf nampiakanjo tamin'ity sabotsy ity. Mametraka ny mandrapitafa ary tompoko ho amin'ny manaraka indray. Réal 94 FM. Service publicité 034 53